Almerabantsika rehetra aminaran'i Jesosy toka somatsara eto indray dia misaotra ny tompontsika mbola afaka tafahoana tahaka izao indray dia faly ihany koa mahita anareo lalahelo anay ve nareo sa tsisy rarahinareo an'izany zay koa nalahelo anareo dia faly mbola omen'ny tompo fotoana fahana miona dia ifampisara indray tsika anio minao famangy anao ny tompo androany. Amen. Amen. Ao tsara ve ianao? Ijery sotra masintsika anio ambokin'ny Deutéronomia 5. Deutéronomia 5 andin'ny 12 ka hatramin'ny 15 no ovaka itsika. Deutéronomia 5 andin'ny 12 ka hatramin'ny 15. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Mitandrema ny andro sabata anamasina azy. Arak'izay nandidiny Jehova Andriamanitra anao. Enemana no iasanao sy anaovanao rahanao rehetra. Fa sabatan'i Jehova Andriamanitra ny andro 7. Ka aza manao raha kory ianao amin'izany. Na zanakao lahy na zanakao vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny ombinao na ny birikinao na ny biby fiompinao rehetra. Na ny vahininao izay tafiditra eo ambavadinao mba hitsahara ny ankizy lahinao sy ny ankizy vavinao tahaka anao koa. Ary tsarovy fandevo tany amin'ny tany Egipta ianao ka tanana mahery sy sandrina injitra no nitondran'i Jehova Andriamanitra ho anao voaka avy tany. Izany no nandidiny Jehova Andriamanitra ho anao hitandrina ny andro sabata. Dia fakitsika manampy an'izay atao amin'ny bokin'ny Hebreo. Hebreo 4 andin'ny 9 ka hatramin'ny 10. Toy izao mivaka ny teny aminaran'i Jesosy. Fa raha Josoa nanome azy fitsarana dia tsy mba ho nilaza andro hafa izy tao aorian'izany. Ka dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra. Fa izay niditra tao amin'ny fitsarany dia izy koa no nitsahatra tamin'ny asany tahaka n'Andriamanitra tamin'ny azy. Amen. Iteny roa ireo aloha no iangatsika amin'ity tapany voalohany ity dia alefentsika hivadika zavatra hafa. Iresaka kely resaka sabata ao anatin'ny 10 minitra na 15 minitra voalohany. Dia ifampizarintsika rehefa avy eo inona no tian'ny tompo ambarantsika. Ity Deutéronomia 5 ity manambara resaka sabata. Lalàna napetraka teo amin'ny zanak'Israely. Izy io fahalalantsika anazy dia hoe andro fitsaharana sy sisa rehetrarehetra. Fa misy fototra ilay izy. Misy point de départ ilay izy izay mila azo tsara ny fandehany sady ihany koa zany manararoatra mampafantatra antsika hoe natao aniza moa io sabata io zany ao anatin'ilay izy. Ny baikon'Andriamanitra zany tao anatin'ilay Deutéronomia 5 dia zao hoe ianao dia mila mitandrina sabata. Satria enemana no iasanao dia ny andro 7 ianao mitsahatra dia tsy mahazo mampiasa na iza ianao.
na mpanampy ao an-trano io na andevy io na sofery io na ina tsisy nizaniza azonao ampiasaina mandritra sabata fa miara-miala sasatra ianareo. Dia any amin'ny andininy farany izy le vakitsika 15 dia mitantara izy hoe inona ny antony hitandremana ny sabata. Dia zao le izy tsarovo izy fa andevo ianao fa iny dia nafahany ianao rehefa aveo andevo tany amin'ny tany Egipta ianao ary tanana mahery sy sandrina injitra no nitondran Jehova Andriamanitra ao nivoaka avy tany. Zany nandidiny Jehova Andriamanitra ao anao hitandrina ny sabata. Zany hoe Andriamanitra nanao zavatra tamin'ny zanak'Israely dia mba ho souvenir ho fahatsiarovany ny zavatra izay nataon'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely dia nasaina mitandrina ny sabata izy. Zany hoe le tantara dia tahak'izao andevo ry zareo tao amin'ny tany Egipta dia nafindra izy tao amin'ny tany Kanana ho lasa olona afaka mba hatsiarovany amin'izay ny vanim-potoana fanandevozana dia nasaina izy mitandrina sabata. Zany hoe le 9 andro voalohany dia mirepresente mampiseho ny vanim-potoana le 9 andro latsinainy lahady latsinainy ka hatramin'ny zoma zany izay vanim-potoana iasana dia mampiseho sary ny Egipta. Azonao fa le andro fafito dia mampiseho sary an'ilay tany tondra-dronono sy tantely fitsarana. Azonareo le izy tia mba hampatonga ny Israely ahatsiaro fa mafy ny fiainany tahaka ny famafisany fiainany tsy maintsy miasa isan'andro io dia nasaina izy mitandrina ny sabata mampiseho azy fa izy dia tafiditra ao amin'ny fitsaran'Andriamanitra dia tsy inona fa ny tany Kanana. Rehefa mamaky ny boky ny Hebreo ho an'izay mandinika fa tsy mamaky fotsiny amin'izao dia tsy maintsy mametraka fanontaniana hoe fa maninona ny Hebreo toko faefatra no milaza fa Josoa nanome an'i Israely sabata fitsarana. Fa nga tamin'ny andron'ny Josoa no nomena ny lalana ny sabata. Fa nga tamin'ny andron'ny Josoa niakatra teo tendrombohitra dia niteny Andriamanitra hoe mitandrema ny andro sabata. No, tsy tamin'ny andron'ny Josoa nanomezana ny lalana ny sabata fa tamin'ny andron'ny Mosesy. Fa lay tena sabata, lay tena fitsarany vatana dia Josoa nanome anazy. Azonareo? Dia i Mosesy kosa nanome an'le lalana anaovana souvenir. Lay tena izy zany lay fitsarany zareo zany tao amin'ny tany Kanana dia Josoa nanome anazy. Zay mahatonga ny Hebreo toko faefatra no vakitsika teo fa raha Josoa no nanome azy fitsarana dia tsy mba ho nilaza andro hafa izy tao aoriana zany ka dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra. Ny antom-pisiny ny sabata dia atsiarovana an'ilay fitsarana. Ny sabata teo amin'ny zanak'Israely dia manondro an'ilay tany Kanana tondra-dronono sy tantely. Lay tsy voatery miasa mafy be vao mahazo zavatra fa tao amin'ny tany Egipta izy miasa mafy dia mahazo sakafo. Sakafo amin'ny farao fotsiny vava vilaniny dia kopahany ohatr'izao ny fofokenany. Fa ry zareo mihinana vary amin'izao, mihinana sakafo amin'izao. Fa rehefa niditra tao amin'ny tany Kanana izy dia nahazo fitsarana amin'izay dia voaloboka izay ambolena rehetrarehetra. Misy vokatra tsara be daholo, misy vokatra ngeza be daholo. Dia hozy Andriamanitra mba hatsiarovanareo ny fahoriana izay niainanareo fahiny. Atadidiavanareo ny zavatra niainanareo fa tsy moramora foana ny fiainana niainanareo. Fa nisy fotoana ianareo sahirana, nisy fotoana ianareo reraka, nisy fotoana ianareo nitaraina ary zay mihitsy ny le tantara ao amin'ny bokin'ny Exodosy hoe reko ny fitarainany. Mandeha any ianao ry Mosesy makao amin'ny vahoakako fa henoko ny fitarainany ary ho avy aho hamonjy azy. Mba hatsiarovanareo an'izay dia asiako sabata izay tsy maintsy tandremanareo. Ny antony hitandremana ny sabata zany dia atsiarovana fa andevo tany Egipta ary atsiarovana fa niditra ny tany Kanana. Ka tsy fantatra ianao fa za manokana sady tsy tany Egipta tsy tany Kanana fa teto Tananarivo dia faritra vitsivitsy teto Madagasikara. Ka tsisy idirako amin'izany tantara zany na ny kely ary
ka hitatarana amiko hoe mba tsy arovako fa andevony razambeako andevony frantsay fa tsy andevony Egyptianina. Tsy manana olana amin'ny Egyptianina tsika na ankely ary, fa ny Jiosy no manana olana amin'ny Egyptianina, ny Israel no manana olana amin'ny Egyptianina satria andevon'ireo ny razambeany. Ny Israel no manana sentiment par rapport amin'ny Kanana, par rapport amin'ny Palestine satria manina taony fitsarana zay voarainy zareo. Dia ho an'ireo nametran'Andriamanitra amin'izay ny didy sy ny lalàna ho fatsiarovana. Mba haninona? Mba tsy ovaova ny fon'ireo olona ireo. Hatramin'izay tsika mivetikevitra hoe inona kosa ary ny anjarantsika ao anatin'izany. Ny zavatra hitako raha lasanabavy ao anatina tontolona fanompoana aloha voalohany indrindra. Nisy fotoana ako tamin'ny herinandro lasa angamba ny izay na 10 andro lasa. Mijery statistika zay ako. Misy statistika zany alatra zareo any hoe ohatra zao miresaka evolution na zavatra izy zany. Dia anisan'izay nandalo masoko tao anatin'ilay izy hoe ohatra ny ahoana ny evolution na religion eto amin'izao tontolo izao. Dia milahatra eo ilay izy zany dia hoe tamin'ny vanim-potoana ohatran'izao ireto no tamin'ny taona 1900 dia ireto no betsaka indrindra 1910 zao 1920 2000 ohatran'izao mandeha eo zany ilay izy dia hoe reto ohatra zany zao hoe ny voalohany indrindra kristianisma manana pino 2 milliards ohatra. Dia aorianan'izay miditra ny silamo fa ny zavatra zay manana evolution aingana indrindra. Amin'izao fotoana iainantsika izao ny fivavahana aingana indrindra ny progression izay nampidirindry zareo tao dia ny ateisme. Zany hoe ny finoana fa tsy misy Andriamanitra satria finoana koa zany. Mila finoana anao zay vao hoe afaka hietrehitra an'izany hoe tsy misy Andriamanitra fa iorin-dra lasitraka io naniriry ho azy teo fotsiny tsy tany mba faladiana izy naniry fa teo voan'ny tarehany tsara mihitsy izy nakatoerana tena naniriry ho azy teo io tsy fantatra hoe maninona izy eo fa zay fotsiny. Dia ny ateisme no aingana indrindra amin'izao fotoana izao. Efa tafakatra 1 milliard tsy haiko 300 1 milliard 400 ny isan'ny olona ate. Dia iza moa ireo olona ate ireo? Ireo olona ate ireo dia afa ao anaty religion ihany izy ireo fa mivadika izy eny an-dalana eny amin'izay. Manomboka misy imagination sasany nandova fivavahan'ny ray aman-dreniny voataiza tao anatina inona moa kristianisma, nanao sekoly alahady, mandray fanasan'ny tompo, nanao an'izao fa tratran'ilay atakin'ilay monde moderne amin'izay dia lasa manao remise en question ny anatin'ny sainany. Lasa mandinika tokoa ny anatin'ny fisainana any hoe ahoana tokoa moa zany ary ilay finoana tsy finoana marina, tsy nahazo fakatena izy. Matsiaro ny fomba fitenin'i Jesosy any am-bokin'ny Matthieu 7 hoe tsy naorina teo ambony tendrombohitra dia tonga ny rivotra niakatra ny rika namelany tafiotra dia nianjera ilay trano dia lasa ate ilay olona manome conclusion fa tsy misy Andriamanitra. Aza mieritreritra ianao fa olona izay mety hoe tsy dia tena loatra izy hatramin'izay. Izy nge ohatran'izao foany. Izy zany nanana conviction fa tsy tena zao. Fa misy olona tena eritreretina hoe tena nivavaka. Misy olona tena manana anjara fanompona. Tsy hiditra ako amin'ny hoe converti, tsy converti nateraka indray sy tsy nateraka indray. Fa eo amin'ny endrika ivelany. Ohatra mba tena izy. Ohatra mba tena nanompo. Fa ao anaty vanim-potoana ray ao anatin'ny fiainany. Mikorotana amin'izay ny any anaty. Miozongozona, tsy tsara faka, dia mianjera ilay trano. Dia mivoaka ny conclusion, tsy misy Andriamanitra. Rehefa tsy misy Andriamanitra, dia mikomeme fivavahan'olona fotsiny sisany atao raharaha manadroadro fivavahan'olona, dia misikotsikotra, dia mikritika, dia manao zavatra ohatrohatran'izany rehetrarehetra, manao izay isotomana lakolosy etsy sy eroa, zay sisany zavatra mahafinaritra ao anatin'ny fiainana satria tafahala ilay finoana. Androantsika hiresaka fa mila arovana ny finoana ao. Amen. Arovy ny finoana ao. Lazao ilay namanao aloha. Arovo finoana ao.
nisy fotoana nandika raha lasanabavy an'ity fiainantsika zanak'olombelona ity fa tena ohatrany kofehy kely fotsiny miazona an'izy ity. Zavatra rehetra momba antsika ireo ohatrany kofehy daholo fotsiny miazona azy. Fa misy shock tsy apozinao fa tonga dia mivadika mitsongoloka ambony ambany tsisy raisina intsony io fiainanao io. Ohatra tsotra zao n'importe quoi. Ohatra zao hoe ny fahasalamantsika kofehy fotsiny igny miazona an'io. Misy zavatra ray tonga, zavatra farazay kely tonga. Fa tonga dia mikorotana, tsy mety rétabli intsony ny fiainana. Fa marary dia manao an'izao dia makary dia makatsy dia hatramin'izao tsy mahita an'ity dia andramana daholo ity rehetrarehetra ity. Tsy mety ilay izy. Hipiripiritsika tsy maheno hoe ianona vao omaly no ny resaka ohatran'izao sy ohatran'izao sy ohatran'izao. Tonga ny vaovao amin'ny telefona na amin'ny Facebook na amin'ny maty ny anona. Olona tsy naninona. Olona tsy hoe eo ampiresahana eo dia ohatrany efa hafahafa ny paoziny, ohatrany efa mangamangana ny paoziny iny, tsy matimatiko lolo iny, kaika izy ho faty. Tsisy an'izany. Fa tampotampoka eo amin'ny fomba tsy apoizina. Maty ilay olona. Satria kofehy kely ray monjany miazona an'ilay fiainana. Andeha hody izay dia mandeha tomobile eo dia ohatra misy zavatra tonga ny anatin'ny saiko mihitsy mijery an'izy hoe tena enjana be. Tsy haiko ny ankizy moa taoriana angamba ny mety matory. Fa hiditra tetezana izay zany dia manao ohatran'izao ilay lalana. Dia avy aty ambony misy avy aty amin'ny côté ila zany misy camion dia za avato. Dia raha normal zany tafiditra voalohany eo amin'ilay tetezana tokony za zany nihiditra. Fa mijery an'ilay camion ako tena tsy tafafreine io. Tonga ao anatin'io tetezana io fa tsy enain'io ao raha ohatra ka mitsofoka ao anatin'io. Izy mbola mahita any amin'ny 30 mètres no any na 40 mètres. Fa mijery azy ny masoko tena hitako mihitsy hoe amin'izao allure zao. Ao io tsy tafalan'io tetezana io na izy milatsaka any, izy tsy latsaka any fienoana ataon'ny frein io. Dia mijery an'izy mihitsy hoe ohatr'izany mihitsy ny fiainana zanak'olombelona. Ao anatin'ny ray mipimaso dia misy zavatra miova. Aminatina kady tsisy dikany sy tsy eritreretina dia miova zavatra rehetra. Kely dia kely ny miazona. Dia tahak'izay ihany koa ny finoko sasianao. Rehefa tsy arovantsika io, tsika zao miaro ny fahasalamantsika. Maraza sadiso. Tsika tsy mihinan-kina-pona. Ary za mampirisika zanak'Andriamanitra mihitsy hoe finoana tsy mandeha amin'izay loany ireny mihinan-kina-pona ireny hoaniko amin'ny anaran'i Jesosy, ny atendan-kanina anao no mahatonga anao miteny an'izany. Fa fahasalamana mila arovana. Fa tsy zao sakafo hita rehetra eny an-dalana efa menaka mainty be mbola anendasa sasany sur le plat, hoanina somatsara miaraka amin'ny misao. Tsy fantatra tsony hoe inona ny menaka mihodinao sy inona tsy mety zany. Fa isika mila miaro ny fahasalamantsika. Dia tahaka an'izay ihany koa zavatra kely no miazona ny finoana io. Fa rehefa ratsy taiza ny finoana, rehefa tsy mandeha amin'izay lolo ny fitaizantsika ny finoana, dia miova io, dia votsitra io, dia lasa miteniteny foana isika, dia lasa mirediredy isika, lasa tsy mino intsony isika, lasa mametraka fisalasalana. Tadiva fisalasalana dia mora tonga, ary fisalasalana ny finoana ela be vao matanjaka. Fa ny fisalasalana ao anatin'ny zavatra tsisy dikany tonga ho azy eo izy. Dia tahaka an'izany ihany koa ny fiainantsika ao amin'ny Kristy. Rehefa nateraka indray marina ao amin'ny Kristy ny olona, dia velona ny fanahy ao anatiny. Nateraka Andriamanitra ny fanahy ao anatiny. Io fanahy io dia ny fanahy tsy tahaka ny olombelona, tsy mila sakafo io. Fomba fitenitsika ny hoe sakafo-panahy, fa ny fanahy tsy mila sakafo. Ny fanahy tsy mila kotrana. Mila mikotrana ara-panahy, tsy isy raha iny fanahy izay mikotrana izany. Mitovy foana ny etahany io. Zanak'Andriamanitra io, matanjaka foana io, mahery foana io, fa ny finoana ny anatintsika any. Dia mila taizana andro aman'alina. Mila taizana amin'ny zavatra rehetrarehetra izay mitranga. Ary zay iverina amin'izay tsika amin'ilay Deutéronomia 5 sy ny Hébreu 4 teo. Nataon'Andriamanitra mihitsy hoe afahana miazona ny finoany reto zanak'Israely ireto.
dia mila misy zavatra tafapetraka ao anatiny ao. Mila misy tantara tafapetraka ao anatiny ao. Fa raha ohatra ka tsy misy tantara iorenana, raha tsy misy fijoroana vavolombelona iorenan'ilay finoana, dia mora tapaka ilay kofehy kely miazona n'ilay finoana. Dia napetraka mihitsy ny sabata isan-kerinandro, matsiaro foana ary apatsiahivina foana ry zanaka Israely. Zay nataondrareo isaky ny any amin'ny sinagoga, mamaky ny horonam-boky dia mitantara ny zavatra nitranga tamin'ny razam-behany sy ny zavatra izay nataon'Andriamanitra tamin'ny razam-behany. Dia miara-miaina eo ny Israely rehetrarehetra, dia miara-manao amen eo izy rehetrarehetra hoe zay zany le izy, zay re olona ny antony akatoavantsika sabata, atsiarovantsika fandevo isika. Zasy ianao manompo an'Andriamanitra. Inona zavatra miorona ao anatin'ny fotsika ao, ampatonga finoatsika ho voatazona sy ho voazona. Fa androany ianao mino, fa raha-pitsy tsy mbola fantatra. Ny amin'ny herinandro tsy mbola fantatra, ary io misoko mangina. Ny tena probleman'ilay izy dia zao, misy fahavalo io finoana io. Rehefa niteny Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva, ny azo eo fovoan'ny say irery ihany tsy azonareo hinanana. Fa ny azo rehetra hafa azonareo hinanana. Tonga ny fahavalo ny laza taminy amin'izay. Fa ahoana zany tsy azo hinanana daholo zany ny hazo rehetrarehetra? Koropakeva, anka, tsy zany le izy. Tsy izy rehetra tsy azo hinanana, fa iza kosa moa fa aza mamorona e. Le foan'ny say ihany tsy azo hinanana. Negligen'ny devoly amin'izay lay fanambara. Zany ny ataky ny devoly, negligeny lay zavatra. Andriamanitra miteny dia amboarina le izy mba ho maivana kokoa. Dia avokoa Eva nanampitrotraka n'le resaka rehefa avy eo. Hozy Andriamanitra nanafatra tsara amin'ny Adama, azakasianao ny azo eo voan'ny sa. Fa amin'ny fotoana ianareo mikasika ny azo eo voan'ny sa, dia ho faty tokoa ianareo. Hozy izy Eva nanambara tamin'ny devoly, mety ho faty izahay. Ho faty hono izahay. Tsy aloha izay fahamarinany, tsy izay fahamarinany, fa zay hono ny fandehan'le izy. Fa zay moa mbola tsy maty dia tsy haiko. Sarotra be ny anizingizina hoe tena zay tokoa ve nitranga sa tsy. Rehefa manompo an'Andriamanitra ianao, rehefa tsy tafahorina tsara io finoanao io, dia misy fisalasalana amin'izay ny anaty sainao. Jesosy nanasitrana anao, fa rehefa tonga, rehefa tsy ampisakafo finoanao, eo ihany aloha izy. Za koa tamin'iny efa henoko efa manakaiky ho sitrany, le fanafody zany eno ihany hoe nisy impact tao anatin'ny vatana. Zany atao hoe fahavalo ny finoana. Andriamanitra manao miracle, Andriamanitra manao zavatra, tena faly ianao anatrehana izy. Ohatra ny azoko atsaina eto mihitsy hoe sokatra ny ranomasina mena. Tena faly ny Israely. Fa rehefa mandroso ao loloha ao, rehefa tsy ampy sakafo finoana io, manomboka mihodina amin'izay saina hoe rehefa nataoko fandiniana tamin'iny ohatra faly be loatra, dia tena resy laatra hoe Andriamanitra no. Fa rehefa nataoko fandiniana, le rivotra mihitsy ny tamin'iny tsy fantatra fa ohatrany hoe anatsatsotsatso amin'izay ilay asan'Andriamanitra izy manao an'izay. Any anatintsika no misy zavatra tahaka izany. Rehefa reradreraka isika, rehefa kivikivy isika, rehefa hiaran'ny zavatra mafimafy zay isika, manomboka mitady anakely, manomboka mitady anao tsinotsinona. Hozy Davida ao amin'ny Salamo 7:100. Ary rehefa fanaon'i Davida mihitsy ka iny miresaka amin'ny fanahiny, misy saoran'i Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra. Maninona Davida no miresaka an'izany? Satria misy fotoana ny any anatiny any reraka. Misy fotoana ny anatiny any mitady neglige amin'izay any zava-pitan'Andriamanitra tao anatin'ny fiainany. Manomboka ilay finoana misy fiozongozonana, misy fisalasalana. Nalefa ny devoly amin'izay ny fisalasalana teo anivon'ny Adama sy Eva, mipetraka tokoa ilay doute amin'ny fanambaran'Andriamanitra. Rehefa tsy miambina isika, rehefa tsy arovantsika ny finoantsika, dia misy doute mipetraka ao. Araka ny lazaiko teo,
tamin'ny fotoana ianao nandray fanasitranana tena faly ianao fa Jesosy ny nanasitrana anao. Tamin'ny fotoana ianao afaka examen tena nisaotra ny tompo ianao hoe tena raha ny fahaizako Andriamanitro. Ny sasany tsy vita an'izay fa exagérena mihitsy, zange nitondrina indrindra. Fa rehefa tonga ny krizy ny finoana, mivadika izay version zay. Satria tsika olombelona tsy mihena mivadika. Tsika tena zavaboary, tena nisy fotoana taloha tena ohatrany hoe sady sorena ihany ny tenako amin'ny olombelona, ny tsy hitako an'izay anaovana azy satria za koa kay olombelona. Ohatrany mieritreritra an'ilay izy tany efa amapolo taona ny tany Andriamanitro. Fa ahoana olombelona manondrana zao ve no anoloranao ny tenanao ho faty. Vao eo fotsiny no miresaka raha tsy teny afa-tsinga-petery tsika, vao eo no milokaloka. Sa tsy andao anao na andeha daholo an'olona Petera, andao ao aho ianao, tsy maneno intelo io akoho io, dia andao aho ianao Jesosy io. Na mbola hisy goaka sy gana ary hanampy azy, za tsy mba andao anao. Tsy ampy 24 heures. Mbola tsy sabatra akory fa mbola vonteny fotsiny ny ankizy vaviny ny mpisorona be sahina tsy zadidiko hoe io koa mba namany, fa io de Galileana tahaka azy. Moramora vavanao so de verinao so de enao ny namany tany, niaraka namany nga tsika senao, niaraka namantsika. Miova ny olombelona. Te taksa ihany koa zasenao, ary zay ny mampatonga ny afatra ho sotra masina tena mampianatra mihitsy. Marina fa fampianarana ho an'i Israely le izy, fampatsiahivana azy isaky ny sabata ny fanavotan'Andriamanitra azy. Fa zasenao ihany koa mila mampatsiahy ny tenantsika amin'ny fotoana rehetrarehetra, ny fanavotan'Andriamanitra antsika. Ary aza misy adinoinao fitahiany rehetrarehetra. Aza adinoinao izy fanasitrananao, aza adinoinao ny famelan-keloka, zay le voalohany indrindra zay mamela ny eloka ho rehetrarehetra. Rehefa reraka fanahinao, tsintsiniavinao ny eloka vitanao. Agnamony tena dia hoe ratsy be taky ny ahoany. Ambo ratsy ihany ampafirin-drianina nefa rianina rehetra amin'izao mbola mba voavonjy. Misy negligence any anaty andro. Tsy voataiza le finoana, tsy mahazo sakafo lay finoana. Dia reraka izy, dia lasa miteniteny foana izy. Zay ako miresaka aminao ny zavatra rehetra momba ny olombelona, kofehy kely daholo ny mihazona azy. Ny fifaliana ao anatin'ny olombelona, kofehy kely ny mihazona azy. Fa na voavina azy tomobile raha olombelona, faly be izy menakavy, ao anaty tobile izy manao petit déjeuner, atoandro mihinam-bary tsisy loka satria mbola lany tamin'ny tobile vola. Tsisy olana aminy mihitsy tsy mampiova fifaliana mihitsy le mihinam-bary tsisy loka aloha rehefa ao anaty tobile. Fa raha amin'ny fotoana iny misy marary tampoka, tonga dia mangidy ny vava. Zavatra kely dia kely mihazona, tonga dia miova ny zavatra rehetrarehetra. Kely dia kely, fotsitry ny zavatra ray kely dia kely iny, miova ny sentiment rehetrarehetra. Ny finoantsika mila harovana. Be dia be ny fahavalo finoana eny manodidina. Ary ny fahavalo finoana dia hozy izy filazan'ny apôstôly Paoly. Tany ho finoana ho ampinga, dia tany ny tenin'Andriamanitra ho sabatra ho fana. Afahanareo mamono zana-tsipika amin'ny rehetra rehetra, alefa n'ilay ratsy. Amin'ny fotoana rehetra iainantsika, amin'ny vanim-potoana rehetra andalovantsika eto amin'ity zao tontolo zao ity. Misy zana-tsipika amin'ny rehetra foana ataon'ny devoly raha lasina bafy tsy miraharaha ny olon'izao tontolo zao. Faly izy mahita hoe efa amina miliara ny atea, fa tsy tena zany ny fifaliana. Fa ny azy tena le olom-boafidy mihitsy ny tiany fitahana raha azony atao. Ary rehefa tsy voany amin'ilay ambangovangony, dia any amin'ny détail amin'izay ny asiana. Raha ohatra ka tena hoe ty tena vidiny rany Jesosy nahoana tsy maintsy tafaverina foana sy sisa, dia velesiny any amin'izay azo amelezana azy aloha ianao. Reraka ianao, kivy ianao hiditra ny lanitra ihany rehefa tena hoe
voakasika ny tompo sy ny asan'ny tompo fona vareraka ianao eny an-dalana. Zay mahatonga antsika arovana ny finoana. Ahoana fomba iarovana ny finoana? Aza misy asiana negligence ny tontolo ara-panahy. Amen. Aza ataonao misy zavatra kelikely zany ny tontolo ara-panahinao. Hoe manina mora tsy mivavaka aloha androany. Zany atao hoe negligence. Ary zay zavatra zay tsy apozin'ny olona sy tsy eritreretin'ny olona dia efa fahavalon'ny finoana zay. Manomboka tsy rara. Zay ny atao hoe fahavalon'ny finoana. Manomboka mety foana na manompo na tsy manompo. Rehefa mihira ngamo voatery hira, ny tompo nge mahazo fiderana sy fankalazana na hira na tsy hira, fa ianao ny finoanao reraka. Ny finoanao tsy ampy sakafo. Ny finoanao amin'io vokisanao zao afatra karazana afatra rehetrarehetra ao anaty Facebook zao. Lasa misy ny fisalasalana. Tonga ny demonstration maro isan-karazany. Lasa misy ny fisalasalana. Taloha ianao mino fa Jesosy manasitrana ozy aho. Fa aveo ianao mahita texte hafa ihany koa manambara. Fa ny olombelona hono mahay manasitra tena. Amin'ny alalan'ny force mentale. Rehefa mino iny ianao dia lasa tanteraka tokoa ilay izy ohatran'izao dia lasa ianao mahita an'izany fanambaran'izany. Dia ozy ianao hoe kay ity zany nanasitra anahy tamin'iny keo. Ka izaho ihany zany nanao an'ilay izy. Fa tsy Jesosy kory. Zany atao hoe fahavalo finoana zany. Taloha ianao midery an'Andriamanitra dia misy heriny natao fona ho any. Rehefa reraka ianao avy eo, mahita explication amin'izay ianao zao nahatonga an'iny. Tsy avy amin'ny tompo ilay izy, tsy asan'ny fanamasina ilay izy fa zao fotsiny iny. Amoramoraina ohatran'izay. Zavatra rehetra ngena goavana be tahaka n'iny nara rehefa tonga ny fanamoramorandra olombelona dia tahaka ny tsisy dikany. Raha tonga dia alatsaka fotsiny amin'izao ohatra zao hoe boribory ny tany. Ridicule be izy ny zavatra ireny. Ahoana mahaboribory izao, io izao, ahoana ny tanao boribory zao. Tany fisaka somatsara zao ko boribory amin'ny ahoana. Fa rehefa tonga ny demonstration rehetrarehetra hoe zao no mahatonga n'io boribory. Resy lahatra daholo tena ohatra marina tokoa zany. Fa ahoana ary le sambo rehefa mandeha na elana aingana dia tsy hitanao foana izy. Fa lasa izy zany nanjavona latsaka any ambadika any vengara iny sa ahoana zany. Fa matoa izy sambo iny tsy hita dia manaraka le fiodin'ny tany boribory ohatran'izao mihitsy izy dia miafina any izy rehefa avy eo. Dia amin'izay ianao manomboka azonao kay tsy zavatra ridicule le izy fa misy explication azo anazavahana azy sy tahaka izao lalina compliqué complexe kay le resaka. Tahaka izay ihany koa ny tontolona fanompona. Raha vao fonao mandehandeha ary mandray fotsiny ny fanatsatsoany olona dia miova fisainanao. Za mampahery antsika ao anatina tontolona fanompona. Raha vao tsy omenao sakafo finoanao dia reraka eo. Rehefa reraka eo dia mirediredy ianao. Rehefa mirediredy ianao dia mefara lasa tsy finoana tsony zany. Ngena nafaran'ny apôstôly mihitsy hoe tandre misy aminareo izy amin'ny Hébreu 4 io ihany milaza izy. Hébreu 4 dia ny 10 namarana antsika azy teo. Fa izay niditra tao amin'ny fitsarany dia izy koa nitsahatra tamin'ny asany. Dia tahaka n'Andriamanitra tamin'ny azy. Ka aokontsika azoto hiditra amin'izany fitsarana izany fa andreo izy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany koa. Rehefa nandeha ny tantaran'ny zanak'Israely tena nahita ary tena nahita ny alehibe ny asan'Andriamanitra sy ny zava-mahagaga izay nataony teo anatrehany. Fa rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana 70 taona taty ambadika. Asa efa tsy niavina. Ny mana mbola mitohy milatsaka. Fa inona ny filazany anazy? Tsy niavina amin'izay. To mana foana taona. To ny foana ny sakafonay. Maraina mana, atoandro mana, harivo mana. Tsy izy dirany amanatsoa zany. To mana foana taona izy.
tsy atao an'izany surnom. Lasa zany no mihodina ao anaty fo. Nefa nanina tamin'ny voalohany ny fifaliany Israely nahitany io. Oay! Mofo avy any an-danitra. Ohatra mofo tantely ny tsirony. Inony tony? Izay mantsadikan eo mana, inony tony? Tena hafa mihitsy ilay famoronana anarana. Lasa inony tony ny anaran'ilay zavatra. Inony tony? Fa rehefa mandeha ny andro sy ny fotoana, mofo manamana foana. Tsika amin'izao mba te hihinana an'izany mihitsy, atao petit déjeuner zao zany mety mihitsy. Ny azo lazay manamana foana. Satria maninona? Tsy nahazo sakafo ilay finoana havako. Tsisy famelombelomana ilay finoana. Zasy ianao mila mamelona finoana ny anatintsika. Mila tsy manao négligence, tsy manao tsinotsinona. Rehefa mihiry ianao dia mihira amin'ny fonao rehetrarehetra. Amen. Zany ny famelomana amin'ny finoana. Rehefa mivavaka ianao ary mivavaha ianao isan'andro eo am-pitoerana eo, tena mahatsiaro mihitsy ny hoe Jesosy zanak'Andriamanitra. Ozy ny filazantsara, ozy ny apôstôly Paoly milaza hoe lay nanana ny endrik'Andriamanitra. Tsy nataonao fikirina mafy zany, fa io olombelona natao manana ny endrik'Andriamanitra io. Isan'andro nge io mivavaka. Isan'andro io mivavaka. Ny fotoana nahita discussion-n'olona miresaka ao anatin'ny Facebook hoe tsy voatery mandoalika fa Jesosy mandoalika isan'andro. Ianao afaka manao démonstration nga voatery mandoalika. Andriamanitra mandinika ny fo e. Andriamanitra mandinika fo fa zasy ianao mafotsika. Rehefa miseho milay sy miseho mahay dia manao négligence. Taloha tsy misy ady hevitra fa tonga dia hoe andoalika tsika, andoalika tsika. Rehefa mele bebe, rehefa manomboka matakatra, andoalika tsika, nga voatery andoalika. Ndao tsika hitsangana, tsy voatery rahalahy io, mitsangana sera te hitsangana, aza terena amin'izany ny olona. Zany zavatra zany mitondra amin'ny amafisam-po. Zany zavatra zany mamono ny finoana any anaty. Lasa négligena, inakany, ohatray, efa fantatr'Andriamanitra, taloha ary tsy mivavaka nge. Alohan'ny sakafo io zany, ny foko mideran'Andriamanitra. Ozy le pasteur anankiray izay miaraka eo zany zay tamin'izany fotoana zany. Izy variana amin'izay bla 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 bla. Tamiko tonga dia narapany le vary. Ozy zany tena arsy tsy mivavaka. Ohatra izafa mivavaka hatry ny narainy andro. Zafa mivavaka hatry ny narainy andro. Efa misy négligence. Efa manomboka matsatso amin'izay ny any anaty, manatsatsotsatso zavatra maro. Zany atao hoe fahavalo finoana. Mivavaha ianao isaky misy opportunité, amen. Mivavaha na tsisy ary ny opportunité dia mandoaly. Ozy izy ny Korinthiana 1:2 every ny fiantsonanareo. Fa rehefa tsy mihevitra ny fiantsonanareo ianareo, rehefa tsy mihevitra ny fitiavan'Andriamanitra anareo ianareo, rehefa tsy mahatsiaro ianao hoe zange mahazo tombony. Firy amintsika no misaotra an'Andriamanitra rehefa maheno olona ohatra tsy manana fahatakarana miresaka. Milona izy olona mbola ao anatin'ny lalàna, milona mbola ao anatin'ny didy amandalàna. Za rehefa mamaky ny Baiboly dia mahita ny tantaran'ireo olona testamenta taloha ireo. Fala ny foko Andriamanitra, marina fa tsy nahitanao mivantana Jesosy, fa fahatakarana nomenao ary reto olona reto zao zavatra ny ainana. Ozy Jesosy miresaka maro nge ny olona te ahita zay hitanareo sy andre zay renareo e. Fa tsy nahita, tsy nandre, nareo no nomena n'izany tombontsoa zany. Fa tsapanareo ve zany? Iainanareo ve zany? Sa fa mandeha ho azy fotsiny? Sa fa tsinotsiniavina? Aza misy adinona ny fitahiana rehetra. Na ahoana. Ary zay ny zavatra mahafinaritra amin'ny olona mandalo ady matetitetika. Ny olona mandalo ady tena mahita tanan'Andriamanitra foana. Ny olona manana fiainana io ihany foana, tsy dia tena ina moa zany no tsarovako eto. Lokanay mitovitovy foana. Za io ihany foana fahasalamako. Tsy dia hitako loatra hoe dia inona loatra mosa dia ahoana loatra. Fa le olona mandalo zavatra mafy reny. Le olona mandalo zavatra sarotra tahaka ny Davida.
tena matsiaro mihitsy izy hoe tena Andriamanitra namoaka atao anaty lavaka zoy. Tena raha ny fony Saoly tena efa maty ah. Nisy fotoana nge Davida mitsofoka ao anaty zoy dia lasa Saoly miaraka amin'ny garda, ny Abnera ny anarany garda, mitsofoka ao anatin'le zoy. Davida nefa ao zareo ny mitady an'i Davida, le zoy nidirany ao somatsara Davida. Izy miaraka amin'ny garda. Fa raha nanokatra maso, raha nanao fohy, raha nikaroka kely fotsiny Abnera sy ny ekipany alohan'ny idirany Saoly ato, andao aloha mba zahana kely. Ohatrany tsy normal mihitsy hoe ianao ve garda kôry mpanjaka, ianao miaramila jeneraly dia tsy mizaha toetra ilay toerana ampidiranao mpanjaka anao, fa nitsofoka tao i Saoly. Davida nefa tao, nandidiny Davida fotsiny ny moritry ny akanjony. Dia nasehony natsony Abnera ohatra zao hoe fiandrasanao n'io mpanjakanao io. Raha kely fotsiny dia matoko io. Tonga sainy Abnera hoe hoay tena ahoana zany. Negligence zabetsy hoe ohatran'izany. Tsaron'ny Davida zany zavatra zany. Teo am-pelantanan'i Saoly ny haiko. Fa Andriamanitra niaro aho. Zany andro ny ondry ny raiko. Tonga ny bera, orsa, tonga ny liona, saika anafika. Fa za tsy nitsoaka. Fa mivelesiko ny lohany tena laiko teny ambavany ondry. Zany zavatra zany no niaina ny Davida ary zany nahatonga azy ny tenin'ny Salamo 7:7 aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra. Sasenao ihany koa ao anatin'ny vavakantsika, ao anatin'ny fiainantsika, aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra. Amen. Fa tsy fahaly fotsiny dia hivavaka dia le même prière fa misaotra fa mbola velonaina. Tsy mamelona fanahinao re zany. Dia anao an'izany foana ny atao zany raha isan'andro zany. Ozy le hiran'i Patrick Bruel zay merci à qui, merci à quoi. Reny le vadika finoana nampianaran'ny ray aman-dreny izy misaotra an'Andriamanitra dia avy eo vady amin'izay. Merci à qui, merci à quoi moa zany ty zavatra ty. Toa anao merci foana ny atao rara. Fa rehefa tsy miorina ao amin'ny tokony izy ihany koa finoantsika. Tonga saina ihany tsika hisaotra ny amin'ny fahavelomana foana zany ny atao rara ty pastera. Dizako fo maraina zany dia misaotra fa mbola nahita masoandro. Ary ahoana ireo olona hafa tsy misaotra mahita masoandro reto mbola mahita iandry. Mila velomina ny finoantsika. Rehefa matanjaka tsara ny finoanao, afaka miatrika ianao na ny adroadron'ny olona. Rehefa mahery tsara ny finoanao, tsy tonga ny valim-bavaka, meny olona, manatsatso ny olona, aizay Andriamanitra reo, ohatran'izao, fa finoanao mahery, misy saoran'i Jehovah ary fanahiko. Aza misy adinoina ny fitahiany rehetra. Mbola tsy tonga izy androany, fa tadidiko fa efa tonga izy tamin'ny fotoana ohatr'izao. Tam'le ohatran'izao izy tonga. Tam'le ohatran'izao izy tsy tara. Tam'le ohatran'izao izy nanao azao. Ny fandresen-dahatra, ny finoana denatiko, ny fahatsapako, ny famelan-keloko, ny fiadanam-po, ny fitsaharako, za tao anatin'ny tebotebo ny aina fahiny. Tsaroko ny fiainako taloha. Miasa saina mandrak'arivany amin'ny zanako. Tsaroko ny fiainako mivanginy Jesosy. Na tsy ary fitsarana amin'izay aho. Nandritra fotoana maro aho tsy nahita tory, fa tamin'ny fotoana namanginy Jesosy foko, tena henoko natoratra zazakely aho. Zany angely aza misy adinoinao fitahiany rehetra. Fa tsy voatery andry zavatra be dia be raha vao tsy vokisanao fieritreretana tahaka izany ny sainao. Dia avy Satana andefa ny elemandry. Zany tenenan Jesosy ianareo tahaka ny zanak'ondry eo voan'ny ambodie. Élément Satana daholo apletika anao, ny tontolo manodidina anao. Ary zay ihany koa ny latsika miambina tsara. Fa raha tsy zany zasy ianao zanak'Andriamanitra ihany koa lasa ampiasainy Satana ihany koa possible zany. Andrerana ny zanak'Andriamanitra hafa manodidina antsika. Nefa tsika tokony hifampahery. Amen. Ampaherezony fotsika. Ampatsiahy feno fisainana tahaka izany. Io tokodina. Hoy any resaka hoe Davida tena presaka amin'ny fanahiny mihitsy. Ary fanahiko nahoana nitoloko atao anatiko ianao. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary fanahiko ataovy azao, ary fanahiko ataovy azao. Miresaka foana izy amin'ny ao anatiny ao, tsy avela nisy bangabanga zany ao anatiny ao. Fiainam-panahinao velomy tsara ao amin'ny Kristy, fiainam-pinoana moa zany, amen. Isan'andro. Mandoale mivavaka, mitsangana mivavaka, miankohofa mivavaka.
na ny fehezantena mivoaka ny vavanao ary lanjalanjao aza lefalefa fahatany fotsiny. Amena. Na io vavaka sakafo io ary aza lefalefa fahatany fotsiny. Rehefa misy fotoana ianao mivavaka amin'ny sakafo, adininao le voalohany dia nanao faharoa ianao. Efa vita ny amena dia nandrapaka ray, eo ohatra ny tonga saina zany. Efa kopy manodidina eo ndray fa nanadina. Efa mivavaka izy amin'io. Eo ianao mila tonga saina hoe Jesosy eo misy tsy fivakisan-doha izy zany. Alao isotra anao. Fa na io sakafo hoantsika io range tena afaka isorana ny tompo amin'ny fo rehetrarehetra. Azonao zany. Zany nge dia efa mamelona finoana. Jesosy eo misotra ny amin'izao sakafo zao. Misotra fa marina fa hoe sakafo ara-nofo sy ny sisa zao fa tsy tonga ho azy zao tompo. Misy olona nge noho ny amin'ny aretina noho ny amin'ny fahasahiranana. Tsy mihinan-javatra tsara tsony ny vavany fa vola lany amin'ny fanafody. Ny androm-piaina ny lany amin'ny fanafody. Za misotra anao amin'ny sakafo. Sotra Jesosy ny amin'ity asako ty marina fa tsotsotra izy ty. Fa mbola mihinan-zay noho ny aminy. Arovanao amin'ny aretina izay, arovanao amin'ny loza izay misotra Jesosy. Sotra ny amin'ny reto zazakely reto tonga soma tsara. Marina fa mafimafy lo izy ireo. Izay moa zany ny fiainan'olombelona tsy maintsy misy marina fa foana isaka mihetsika. Marina fa zany. Marina fa. Fa misotra ny amin'ny zavatra rehetra. Hitanao fa misy finoana matanjaka ny anatinao any. Satria mahazo sakafo. Azonao? Fa rehefa tsy omenao hanina tahak'izay, menimena ny voaka vava. Fijerena ny zavatra tsara ny olona. Zay no miasa ohatrany tsy hitako mana raha atao mana nge fandiniana. Raha atao mana fandiniana ohatrany tsy tena hitako loatra le tena hoe inona moa zany mahasamy hafa anay. Ny azy ary ohatrany to mety kokoa ny fiainana. Ka tsy hitanao tsy inona ny tena manjo azoko. Ianao tsy mahita ny adi-tsainy. Dia tsy hitanao ny comparaison ny filaminatsainao miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Nisy fotoana zay ako ny tantara hoe nisy fotoana tany amin'ny taona vitsivitsy lasa tany. Ohatra ny selona tatao anaty saiko tato. Zany dia anao pôzy afanimpona rangato ato. Avolana hoa anao pôzy. Volana ohatsy sadidiko sona 2017 tany hoany nasesy. Tany mamasina tsara mihitsy le toerany tamin'izay fotoana zay. Fa tena lazaiko anao fa ao anatin'ny ray mpimaso ohatrany nisy zavatra nampandalovon'ny tompo saiko zay. Le zavatra nandalo saiko amin'io zavatra tena ohatrany hoe zavatra tsisy dika nisy angoasy tampoka zany tonga ny anaty saiko any. Hoe ahoana moa zany raha very io moto io. Le moto amin'io tsy takatra ny saina tsy mba hoe moto ana 100 millions vidiny. Fa moto ratsy tare zay tamin'izay fotoana zay fa misy angoasy zany tafiditra ny anatin'ny fonao. Teo avy tonga zany Andriamanitra. Ohatran'izany zany ny fiainana rehefa tsisy anao. Rehefa tsisy Jesosy anteherana. Ianao tsy maintsy mampiasa saina ny zavatra rehetrarehetra hoe ahoana ny amin'ity dia ahoana ny amin'ny roa dia loatsy anao pôzy ihany. Alao tohizana ny fiainana. Raha anao pôzy dia 3 andro averina amin'ny toriteny amin'ny larobia. Pôzy latsinainy talata. Ay larobia 2 andro ihany kay pôzy zany. Amin'ny larobia verina amin'ny toriteny. Fa ianao ao anatin'izany zavatra zany ny tombontsoanao. Ianao tokony amin'izao fotoana zao fotsiny ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny fiainanao hoe ohatran'izay hoe misaotra ny tompo hoe. Fa rehefa henonao sy tsapanao ny zavatra manjo ny olona. Ny tahotra ny olona ny fangovitany. Ny sorisory ny alahelo sy ny sisa rehetrarehetra. Henonao hoe misy zavatra petraka ny tompo any am-pona. Amen. Vokeso finoantsika. Dia hitanao fa mahery ny any anatinao any. Dia tsy misalasala ianao dia aza misy adinoana ny fitahiny rehetra. Amen. Azika hitsangana hivavaka kehitriny. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao. Dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany. Ny talata amin'ny 12 ora sasany. Ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety. Trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava sotompoko.